Nouvelle génération politique de Madagascar nany NGPM miandry ny vokatra avoaka ny HCC izahay. Fifidianana be ny tanàna famonafo ny filazana azy mialoha hoy Parena Auguste. Orohorotany misy trano garoa hatramin'ny 4 isan'andro eto Madagasikara hoy ny Yoga. Manatitra ny araba tombo-kilasy tongovavy faltafaraka aminao indray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao amparazana sy ampitiavana no anasako anao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Ho sarotra ny fifehezana ny korontana eto amin'ny firenena amin'ny ity indray mitoraka ity raha toa ka ho tonga amin'izany ny firenentsika hoy ny mpandinika ny raharaham-pirenena Dany Rakotson nambarany ihany koa fa any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny maso ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao efa tandindon-javatra ny fanambarana amin'ny sesy nanomboka ny herinandro teo iny hoy ny fanazavana nataony tafaresaka tamin'ny Germaine Menjanary sy Mano Randriamalala. Andro vitsy mialohan'ny amoany HCC ny vokatra ofisialy momba ny fifidianana osonim-bavam-bahoaka mafampanatanteraka ny maripana ara-politika eto amin'ny firenena. Nisy ny fanambarana mitaky ny ampiarana ny lalàna na iza no nandika izany eny fa nahatramin'ny filohan'ny repoblika aza ditakiny ireo antoko sy ny firaisamonim-pirenena ny fampiarana ny lalàna aminy. Hosay ve ny HCC ka ampiatra tokoa ny lalàna voarakitry ny lalam-pandrenana sa iaro ny mpandika lalàna? Ny hita nefa manomboka mitaky ny mahatanitandalana any Madagasikara ny rehetra ka te ampafantatra amin'ny HCC fa ny vahoaka no maso mandidy fa tsy ny fanjakana no miseho ho ambony lalàna lava eto amin'ity firenena ity. Te hanovany zava-misy ny vahoaka malagasy ka antony mahatonga izao fihetsika mafampana izao hoy kosa ny mpandinika raharaham-pirenena Dany Rakotson. Inona moa no tena antony mahatonga amin'ny fanambarana satria tadidio tsara fa natamin'ireny natao anatin'izay atao hoe efa hoeny taona zany tondrany fitondram-panjakana tsy nahomby loatra tsy ny tsara amin'ny fiainan'ny olona. Hitatsika ireny famoahana ny atoko hoe nandresaka biby fotsiny nresaka volamena tsy mipetraka mihitsy zany le tena hoe filaminatsaina sy hoe mba tena tokony hiariny le vahoaka malagasy ao anatin'izay fitondram-panjakana satria ina moa ny antony hitondrakana fitondram-panjakana ny antony ananatsika fitondram-panjakana dia hanatsara amin'ny fiainantsika ny zava-misy nefa nitao mifanohatra amin'izay tsika tsirairay avy samy mahita ny resaka fiakaran'ny vidinentana io ohatrany samy matsapa daholo le fahasairana anisy tokantrano tsy hita mihitsy le azo atao hoe perspective na le vision à long terme hoe tena hono tafavoaka ve tsika ty fa toatra mitantenandreo manalina daholo ny fianakaviana ray manontolo zany zavatra ketraketra zany mampitsaitsaika ny nareo ray aman-dreny ara-drazana zany nareo ray aman-dreny akam-panahy zany nareo atoko politika zany indrindrandrindra moa satria tadidio tsara fa politika ihany no afaka manala Madagasikara manala ny firenena rehetra ao anatina olana. Tsika nefa nitotsita le politika tondrany fitondram-panjakana zay Hosarotra ny fifehezana ny fitroram-bahoaka amin'ity indray mitoraka ity raha tsy mitandra ny HCC sy ny fanjakana. Ho lasa lavitra ihany koa ny zava-misy satria efa leo mifahoriana sy ny fantrana iaina ny vahoaka malagasy. Ity raha teo fifidianana tany amin'ireo distrika 20 manerana any Madagasikara fa tsy teto andrenivohitra fotsiny. Ny HCC izao no andrasany olom-pirenena ho hiatrany ny fanazavana. Araka izany miandry ny vokatra avoakan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana isika satria misy ireo fitorenana napetraka ny aminy hony teo anivony firaisan-kinandroany tamin'ny alalan'ny mpitondra tenin'izy ireo. Miantso ny HCC mba ampiatra ny lalàna ihany koa ny firaisan-kina malohany ireo fanjikan-dalàna maro. Nambaran'ny firaisan-kina fa miankina amin'ny HCC no ampilaminy na tsy ny firenena etsy ankilany. Dia tsy tokony hanao gisala mangalaketsa ny fitondrana ka izy mandika lalana iray no mandrahona ny vahoaka mitaky ny zony ho ny fanazavana. Germaine Menjanary, Mano Randriamalala mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao. Mazava ny fitankina sy ny zavatra andrasa ny firaisan-kina amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana, ny fanajana sy ny fampiarana ny lalàna. Ekena hoy Parena Auguste fa misy ny tsindry ara-politika mety ho tonga amin'ireo mpikamba ny HCC. Saingy mila mandinika tsara izy ireo satria sao sanatria ka avy amin'ity androm-panjakana ity no ampisikorontana eto amin'ny firenena. Fifidianana isaky ny distrika no natao teo. Noho izany ny vahoaka isaky ny distrika no miandry ny vokatra ho avoaka ny HCC eo na ifanaraka na tsy amin'ny safidy nataony ny vokatra. Tsikatra atrany hoy Parena Auguste fa mitanira sady ny HCC malona ireo raharaham-pitsarana saingy atreto dia mbola miandry ampitoniana ny vahoaka malagasy.
le toerana nandalovan'ny nanaovana propagande daholo chef d'état daholo de tokony disqualifier le candidat nahazo tombony tam'izany. Maro ny zavatra tao nataon'ny fonctionnaire chef de district ny président ny fokotany ny maire hitatsika regny tany melaka ny besalampy regny na tany morafeny be regny olo regny koa tokony hoe alefa raha ny lalàgna misy ny CENI tokony mandefa anazy raha fonctionnaire izy anamy conseil de discipline. Raha olo sotry fotsy izy eny fa ny HCC kosany tokony mandefa koa ny HCC any amin'ny tribunal. Ary zay manko manahirana aminazy io tsy ny candidat afaka andeha hitory fa ny HCC ny tokony nanao an'izay. Gagagaga ihany ahay tany Ansirabe igny tonga de hoe président ny SED tany Farasio tonga de efa déféré tany amin'ny tribunal tany. Tsy miretraretra zany mahazo manao an'izay. Efa misy fitongolagna eo zany. Fa hoe raha tena ny lalàgna ny président ny HCC misaisir ny tribunal correctionnel am'le zavatra natao rehetrarehetra io. Hita daholo ange zany efa ry amin'ny CENI de efa hitanao fa hoe niova daholo ny PV ny chiffre novagna. De iny nalefa ny CENI ity ny avy nay tamin'ny CRMV ity ny zavatra hitanay misy annexe daholo nalefa ny CENI any. Inona no tokony ataon'ny président ny HCC am'regny satria zay ke mavoasika anio manana lalàgna sary ana tsika fa sapiarina satria raha misy olo voasaza mio migadra 2 3 4 mamadio ny élection sika me magnaraka ka izay gnandrasagna aminazy io hoe apiaro ny lalàgna fa sy araza mitongilana satria fantatra efa misy sy misy any sindry efa ambonagny fa sara kosa ny HCC kosa tokony aleo tegna hoe tokony apiatra ny lalàgna izay gnandrasagna zao zay ny andrasagna io ary samby tia filaminana ange samby tia filaminana satria manana andraikitra be zao ny HCC so de izy nampisy korotagna eto. Mahakasika kosa ny fampitandremana sy ny fampiororonana nataon'ny filohanam-pirenena tany Tomasina dia nilaza Ipraina Auguste fa any vahoaka malagasy isaky ny distrika ny toy ny raharaha fa efa nanaraka ny lalàna ny firaisan-kiny. Toa gisa lamangalaketsa mantsy ny filoham-pirenena ka izy tsy nanara-dalàna sy nandika lalam-panondrenana indray no mandraona vahoaka ankehitriny ho ihany ny mpitondra-teny ny firaisan-kiny. De hoe mampitandrina de ohatra nafahafa le izy satria izy no tsy nanara-dalàna hatrany voalohany izy gne tsy nanara-dalàna matoa izy nandeha nanao mitety propagande afaka manao inauguration izy zao afaka mitety izy zao tsy nataony zany fa amin'ny fotoagna propagande izy manao hoe cadeau d'anniversaire ko meo anahy io fantatrinareo tokony hovidinareo fa aza mifidy olo sy mifagnaraka aminay propagande daholo zany nataiza na tany analalava tany Kongo na tany Voemary maro ny témoignage am'izany. De zay zany misy zavatra magnano fosiny eo fa ny firaisan-kina moa de fa nanaraka nataosika hoe voie légale mangataka confrontation tany amin'ny CENI zahay de fa nanao ny CENI eny fa na de sapy ny fotoagna za satria malaky loatra izy mbola sy tapitra ny fe-potoagna taminazy tany de fa natoroky nary amin'ny HCC le izy tokony mbola afaka nanao zavatra bebe zao amin'ny HCC de tsy fantatra sony moa gnatao ao de vokeo zany de hoe aza miteny sony anareo zay zany le problème iaro an'le safidiny izy le olo misy mandamosana ka miaro safidiny izy fa izay ho agnanao de zay gnanao hoe amboariny sara ny valiny fa raha misy zavatra tena flagrant be gny eo somary manahiragny ihany zany manahiragny ihany amin'ity firenenetsika ty zay sambasika tia zavatra ilamina. Atreto dia ny vokatra ofisialy no andrasany maro efa betsaka raha teo ny fanambarana ny sesy tamin'ny herinandro iny eny fa nahatramin'ny firaisamonim-pirenena aza efa vakivava sy nitaky ary nametraka fitoriana momba ny fandikan-dalàna nataon'ny rajoelina nandritra ny fampelezan-kevitra raha ny feo mivoaka dia ny alatsinainy izao no amoaka ny vokatra ofisialy ny HCC andrasana ny toy ny raharaha. Mijany eo amin'izay vaovao izay ihany mitaky ny fampiaran-dalàna manoloana ireo tsy fanajana lalam-panorenana izay nataon'ny filohan'ny repoblika nandritra ny fampelezan-kevitry ny fifidianana solombavam-bahoaka teo aneo anivo ny nouvelle génération politique de Madagascar na ny NGPM raika ny fanambarana nataon'izy ireo androany no mafisiny izy ireo fa any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny baolina ankehitriny ka miankina amin'izy ireo no avy ny firenena. Fanadiadiny eo amin'ny sary sy ridrantsary ny Manu Randria Malala. Manoana ny zotra-pifidianana manaraka ny ara-dalàna
saingy manohitra tanteraka ny fampanjakana tsirariny miandry ny HCC mba andinika tsara ireo fitoriana napetraka ireo kandida ary mitodika manokana amin'ny fandiniana lalina zotra-pifidianana amin'ireo distrika izay tena hita fanafana ihany koa izahay hoy ny teo anivo ny nouvelle génération politique de Madagascar nandritra ny fanambarana nataon'izy ireo na mafisin'izy ireo ihany koa fa tsy tomombana araky ny tokony izy ny fifidianana solombavam-bahoaka natao koa miandry ny fanapahan-kevitry ny HCC izy ireo dia maro ireo tsikera sy ny tsy fahatomombanana hita na ny aloha fa indrindra nandritra ny androm-pifidianana solombavam-bahoaka iny etsy-akilany efa nampoizina fa ho kely ny tahampandraisana anjara mpifidy na dia fantatra fa fifidianana manakaiky ny vahoaka iny fifidianana iny satria leo politika tanteraka ny olo-pirenena tsy ho adinoina ny mitondra ny teny fisaorana ny teo anivony voamera maleo tena amin'ny fifidianana izay efa namoaka ny valim-pifidianana vonjimaika ny fa raika amby folo ny volana jiona lasa teo taroin'io dia efa samy nametraka amin'ny fitoriana miaraka amin'ny profo mikasika ny tsy fahatomombanana rehetra teo anivony fitsarana vo malala-panorenana ireo kandida izay niharan'izany araka ny lalàna moa dia manana 12 andro aorenan'ny famoahana ny vokatra vonjimaika ny eo anivon'ny HCC hamoahana ny voka-pifidianana ofisialy izany indrindra no antom-pijoroan'ny NGPM nouvelle génération politique malagasy ka taorin'ny famafakana sy fandiniana lalina mikasika ireo tsanganjavatra mafana teo amin'ny distrika vitsivitsy izay tena nahaberesaka teo amin'ny hainao hainy vakijery ka namoaka izao fehikevitra manaraka izao ny NGPM dia manohana tanteraka ny processus électoral izay manaraka ny ara-dalàna fa kosa dia manohitra tanteraka ny fampanjakana ny tsirariny sy ny tsy ara-dalàna ary izay mety ho hosoka nandritra iny fifidianana solombavam-bahoaka iny koa eto izahay dia miantso ny eo anivon'ny HCC mba tena hipetraka ho ray aman-dreny marina ka ho hitandro sy hanaja mandrakariva ny lalàna rehetra izay mifanaraka amin'ny fivoahany voka-pifidianana ofisialy ary mitaona azy ireo ka hitandro toy ny anak'Andriamaso izay tena safidim-bahoaka marina ka tsy hisy ny mizana tsindrinila na aminiza na aminiza mahatsara ny fiarahamonina mirindra ho an'ny malagasy izany ary miteraka fitoni-tsaina ara-politika ihany koa mazava ny voasoratra ao amin'ny lalam-pandrenany izay arovany HCC ka tokony ifanaraka amin'ireo lalàna ireo ny didy avoaky ny HCC momba ny fifidianana ho iatrany izy ireo tokony andraiky mpanjakana voalohany indrindra numéro 1 tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iny satria victime manjany daholo ireo namana tany amin'ny distrika rehetrarehetra dia verina fa tokony mba misy fanapahan-kevitra mifandraika amin'izany mba tsy ho an'ny raharaha-pifidianana handika ny raharahana kandida sy ny resaka voka-pifidianana ihany ny HCC fa ho amin'ny tandrify azy mifandraika ny lalam-pandrenana ho an'ireo tompona andraiky mpahefana zay tsy nanaja ny andininy fa 7 sy roanjato fa 20 sy roanjato ao anatin'ny lalàna fehizoro 2018-008 ny andininy fa 7 ny lalam-pandrenana ny andininy fa 7 ny lalam-pandrenana dia verinay zany tena mba miantso zay ny ray aman-dreny eo anivon'ny HCC zany mba tena haka fanapahan-kevitra mifandraika amin'ny lalam-pandrenana satria tena izahay ireo tompoko dia miteny amintsika na oinona zavatra hitranga ary verinay fa zany no lalàna ny firenena republikana ny endriky ny demokrasia sy ny fahalalahana nanamafy ny NGPM fa miankina amin'ny fironana ho tombotsoam-pirenena na tsy no ahafahan'izy ireo andray anjara amin'ny famondronan-kery ara-politika malona izao raharay izao fa hatreto dia miandry ny vokatra avoaky ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana na anaraka na tsy amin'ny lalam-pandrenana malagasy ny fikambanana fa toerana maro no nahenona fitarainana makasika ny fiparitahana bileta efa vita marika na bulletin précoché mialohan'ny fotoana nandritra iny fifidianana iny tsy ny kandida avy amin'ny fanoerana ihany no niresaka sy milaza fa tena nisy izany fa nisany koa ny avy amin'ny kandida natolotry ny fitondrana tsy tokony atory fotsiny vao miera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana ny seni manoloan'izany satria mariky ny tsy fahatomombanana ho an'ny asan'izy ireo izany ho ny mpanaraka raharam-pirenena. Ny zotra-pifidianana osolombavambahoaka teo dia mametraka mazava fa tsy nafeny asany sy ny andraikitra napetraky ny vahoaka malagasy taminy ny vomera maleo tena misana ny fifidianana
raha tena tompon'andraikitra marina ny zeny dia tsy andro fotsiny amin'izao rehefa avy namoaka ny vokatra vonjamaika fa tokony anokatra fanadiadiny makasika ny fiparitany ireo vato efa vita sony mialoha na précochet. Toerana maro no nahitana tranga tahaka izany teto Madagasikara. Raha tsy resaka afa-tsy ny fitondrana vato efa vita marika mialohan'ny fotoana tetsy Anosy-be nandritra ny androm-pifidianana. Mila fantarina hoe iza no namoaka ireny ary avy taiza no nahatonga ireny. Hoe nampelantanan'ny kandida kanefa voalaza fa tany ivelany nanaovana ny fanotana ireo bileta ireo. Miantso ny seni izahay mba anokatra fanadiadiana momba izany, hoy ny teo anivo ny NGPM. Tsy ho elange raha ohatra ka hisy filaminana zao raharaha zao, raha ohatra hoa ka hisy filaminana zao raharaha zao dia hialika amin'ny fifidianana indray tsika zany, satria raha ny tena izy araka ny lalàna fifidianana communal ny tokony atao fa tsy ny fifidianana législative aloha, satria lany manda ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina communal sy municipal zany. Zay zao dia tena miantso ny seny mihitsy anokatra fanadiadiny. Ahoana moa no isina bulletin précochet? Iza no manana fahafahana sy fomba ahafahana mamoaka taratasin-datsabato mialoha, dia misy mametraka marika, dia zay no miteraka an'le bourrage-na urne. Dia na ansenia raha tokony metraka fanontaniana hoe crédible ve tsika eo anatry amin'izany sa tsy crédible, tiako manamarika amintsika fa ny fomba fanatotana bulletin mpifidianana dia asiana mihoatra kely lalàna mametraka an'izay zany, dia apetraka amin'ny fanontaniana lay bulletin précochet eny ka bulletin tena mitovy endrika amin'ny bulletin ny seni mihitsy. Dia zany zany na seniera tokony anokatra fanadiadiana par rapport an'izany ny amin'ny hoe fa ahoana tokoa ty ry zalahy, iza ny namoaka an'ity, ahoana ny voan'ity. Tsy possible mihitsy ny avy aty amin'ny tsy miaradia amin'ny fitondrana zay apetratsika hoe fanoerana no manana accès mamoaka an'izany, sarotro zany dia tsy manana ambaran'izany zay fa mifanadiadiana ny tokony anokatra an'izany. Dia zay mihitsy ny appréciena ny seny mihitsy zany. Rehefa naheno ary fanazavana nataona candidat dia zao rehefa nanao an'le bulletin précochet zalahy tany amina district ray tany Betiky, raha ny fanambaran'le candidat tany adiny tafiditra tao koa le carnet tao anaty vata mangarahara zany. Dia izany zany mba hanatsarana satria ho victime amin'izany daholo ny pirotsaka hofidiana ara-pitsarafaka pitso. Raha izao zany ny zava-misy ara-pifidianana tena misaviritaka ambony ambany, dia zao mety mbola lombolombolon'izao zany ny ho fifidianana afaka volana vitsivitsy. Tsy ny andro any andry no tokony hojerena amin'ny raharam-pirenena tahaka izao fa no avy iray manontolo ho hiatrany ny fanazavana. Izany no antony anaovana antsoavo amin'ny HCC sy ny GENI momba ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka iny, satria miantoka ny fiainam-pirenena izany ho hiatrany ny fanazavana. Tompon'andraikitra feno amin'ny hoavy politika eto Madagasikara ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Miankina amin'izay voka-pifidianana ofisialy sy avoakan'izy ireo no hitarafan'izany. Tokony ho disqualifia avokoa ireo kandidaniry mara raha tena ampiatra ny lalàna tokoa ny HCC hoy ny antoko politika Otrikafo. Nzavandriamahefa vola avatsara. Iny fifidianana solombavam-bahoaka nataony 2020 Mei lasa teo iny ano fifidianana nanjakany tsy maty manota indrindra hoy ny antoko Otrikafo androany. Iara mahita ny fandikan-dalàna sy ny osika nandritra iny fifidianana iny. Raha ny voalaza ny lalàna ao anatin'ny 2017 ao anatin'ny lalam-panorenana hoy ny fanazavana dia tokony tsy hisy mihitsy izany kandida-panjakana na kandidato hoana ny fanjakana izany. Tsy tokony asiana devitra be intsony araka izany fa tokony ho disqualifie avy hatrany ireo kandidaniry mara raha io lalàna io no tena ampiarina hoy ny fanazavana. Io nge tsy adevitra na nisy ny tory na tsisy ny tory ny lojika dia hoe disqualifie avy hatrany ireo lay lazaina fa kandida-panjakana na iry maro na ny lalàna zany no jereny raha io 2020 ao amin'ny lalam-panorenana io. Nefa zany eto amintsika jerena fotsiny zany zavatra zany, tsisy fanapahan-kevitra raisy ny HCC ary zany tokony mitarika mihitsy hatrany amin'ny fanesorana ny Andriamatoa Andry Rajoelina tsy ho filohan'ny Repoblika intsony, nefa tsisy miresaka tsy manao réaction ny HCC. Kinona moa zany no atenaitsika amin'izay karazana fitoriana natao eo. Tsika fatrapakatahaka n'ireo firenena mandroso ireo fa za aloha tsy mbola nare any Eropa ohatra hoe ny ao Frantsa misy hoe isika rehetra miaraka amin'ny Macron, na any États-Unis isika rehetra miaraka amin'ny Joe
Biden zavatra tsy misy zany fa manany antokony le olona dia samy milatsaka amin'ny alalany antokony. Ny voka-pifidianana ho avoaka ny ACCEAO hanohamaritra ny hoavin'ny politika eto Madagasikara. Tena iain'ny feony fieritreretany ve ny ACC ka hitsara araka ny tokony ho izy sa mbola anao ny fomba fanoany hatramin'izay ka hanaradreny rano ny baiko sy ny tsindry ataon'ny mpitondra. Fanontaniana petraka ny mpanarabavao izany ankehitriny. Ny crise politique ny teto Madagasikara dia mazana atao aoriana fifidianana foana ary ny ACC koa hitantsika fa raha mitantara tantaram-pirenena efa nisy izany ACC 1 efa nisy ny ACC 2 vokatry ny tsy fahanjariana fikarakarana fifidianana sahala amin'io ihany ka izy hoe mba miantso ny sain'ny fieritreretany rehetrarehetra zany andinika lalina ao anatin'le izy ozy hoe raha zao firenentsika efa ao anatina fahasahiranana tanteraka zao sanatria mbola hiditra anaty krizy indray dia vao maiko tsika hopotika eto saingy izay zavatra zay moa zany no apetrako ihany hoe miankina amin'ny ACC zany ka vonay zany ato amin'ny otrikafy dia mazava le izy hoe ianareo zany ny tompon'ny safidy raha hoe safidy nareo ny ilaminan'ny firenena amoaka ny zavatra misy marina mikasika ny fivoka-pifidianana na isafidy nareo anaraka hatrany ny baiko ny mpitondra fanjakana dia samy tompona andraikitra isika rehetrarehetra indrindra fa ianareo no amin'izay zavatra misy ao aoriana ny famoahanareo ny voka-pifidianana. Hatreto tsy fantatra mazava ny daty ofisialy hamoahany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny voka-pifidianana ofisialy saingy raha ny feo mandeha dia amin'ny 14 jona izao no anatanterain'izy ireo izany. Manodidina izay vaovao ny fifidianana izay mandeha sady ankehitriny ny fanamparitahana vaovao mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna. Mila mailo ny vahoaka malagasy fa endrika famonoana afo ankolaka manoloana ny fiandrasana ny fahamarinana izay ho avoakan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izao zava-misy izao ho ny filohany antoko politika tsara tafony tsy tao anaty lalàna mantsy hoy ny tipanao politika ety ny filazana ny momba 5 volana mialoha ny fotoana anatanterahana ny fifidianana ho ben'ny tanàna. Germaine Mejanary Manohora Andriamala. Ny antratra tsy lavo avoay koa rainy lehibe. Ny fifidianana solombavam-bahoaka mbola olana kanefa arangaranga sady ny fifidianana ben'ny tanàna. Mila mitandrina fa misy paikady mba anodinana sy ampandrina ny saim-bahoaka hoy Paraina Auguste. Isan'izany ny fitanisana sady ny firosoana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay mbola afaka 5 volana. Ny tsapa hoy ity mpanao politika ity dia natao ireny mba amonoana afo manoloana ny fifantohan'ny vahoaka malagasy amin'ny voka-pifidianana izay ho solombavam-bahoaka isaky ny district. Zao tonga de fa voaka sady koa manomboka am'le 8 nareo de misoratra agnara le maire fifidanagna mbola ry amin'ny mois de novembre io zany de tiny tia hamono an'le afo daholo io tonga de hoe lasa indray nareo mezakazaka renareo 4 mois 5 mois aloha de izany ake de fa mampieritreritra zavatra zany mampieritreritra fa misy zavatra voaka sy metimety fa tonga de io ary de mandana nareo manao an'iny koa nareo de tsisy mandao an'ity resaky safidim-bahoaka ty nefa de mbola ohatran'io koa ny zavatra isy any amin'ny élection ny maire de mbola tonga de forcegny fotsiny le olo anao an'io za zao tondrano de mijery an'le loi asa 2012-040 mizigny sitiko mbogny raha igny mba jereko eo hoe ity ve ara-dalàgna ve ty convocation ny fanaovagny fisorotagna agnara ty 5 mois alohan'ny élection ty sy hitako misy fa de zavatra natao fotsiny io etiny amono afo. Izany no tokony ifantohan'ny malagasy amin'ny vokatra ho avoaka ny HCC ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Mila mijoro isika miaro ny safidy sy mitaky ny fahamarinana ho hiatrany ny fanazavany. Mila amafisina ny komity miaro ny safidim-bahoaka na ny KMSP manerana any Madagasikara mba anehoana firaisan-kina ho fiarovana ny safidy izay natao teo. Hoajantsika hatreo ny vaovao mahakasika ny politika fa hivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika atao anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto eo amin'ny pejiny fampianarana mitoy ny fitakiana sy fitarainana ataon'ireo mpianatra malagasy nahazo vatsim-pianarana any ivelany izay iandriketa ny fanjakana malagasy roa taona tsy aoriana nanaovan'izy ireo fitarainana. Mazava tao anatin'ny taratasy misokatra nalefa fa ny Mabex Union des Malagasy Boursiers Extérieurs izay vondronan'izy ireo tany ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fa efa ho roa taona izao no tsy nandray vatsim-pianarana na allocation annuelle izy ireo. Tsy nomena ihany koa ny tapakila ny fiaramanidina tokony hositrahan'ireo hianatra any ivelany sy ireo efa navita fianarana aka tokony ody. Efa ho tapitra ihany ity ny taom-pianarana 13 amby 4 amby 2 hoy izy ireo
kanefa tsy misy resaka ny momba izany hatramin'izao. Efa nisy ny fitarainana sy fangatarana ataon'ireo mpianatra ny volana novambra lasa teo, saingy fampanantenana sy tsy firarahina sodra izao no misy ho ihany ny fanazavana. Raha ny voarakitra tao anatin'ity taratasy nalefa ny fivondrona ny mpianatra ity, dia efa nisy ny fifampiresana tamin'ny Sibex na ny Conabex teo aloha, ka izy ireo no nilaza fa mbola misy ny note de conseil izay manamarina ny fisitran'ny mpianatra malagasy izany izony izany any amin'ny fiadidinan'ny Repoblika. Tranga izay mampametra-panontaniana ho ny mpianatra satria tsy vao izao izy ireo no nisitraka izany ka misy taratasy andrasana indray. Fotoana teny ilan'ny mpianatra vola nefa ny fotoanan'ny fialan-tsasatra ho avy io, ivelomana samy tany ireo filana andavanandro. Voakasika ity tranga ity avokoa ireo mpianatra malagasy any Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Indonésie, Chine, Russie ary Cuba ho ihany ny fanazavana. Eo amin'izay vaovao ny fampianarana izay iandry mitaky ny anesorana ny talentsekoly. Ireo ray aman-dreny mpianatra etsy amin'ny EPP Ambodinisotry tsy ekena ho izy ireo ny fampiakarana ny latsakemboka alohan'ny ray aman-dreny isan-taona. Tsy mazava ihany koa ny fomba fitantanam-bola eo anivon'ny sekoly satria misy amin'ireo mpampianatra FRAM no tsy mbola nisitraka ny karama ny volana Jolay. Nandiso izany kosa ny talentsekoly raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Tena toerana nanangona ny vaovao ny zavandria maefa sy mbola afa-tsara. Raikitra ny orakoraka sy ny antsoantson'ireo ray aman-dreny sy ireo mpianatra mitaky ny fialan'ny talentsekoly eto amin'ny EPP Ambodinisotry no ny fampiakaran'ny talentsekoly any latsakemboky ny ray aman-dreny 8,3 alina ariary izay tsy zakan'ny ray aman-dreny ano ny fahasairanana mianjady amin'izy ireo. Raha ny fanazavan'ireo ray aman-dreny androany maraina no nataony fivorimbe no tarihin'ny talentsekoly niarahana tamin'ireo ray aman-dreny sy ireo mpianatra sady namaranana ihany koa ny taom-pianarana. Nandritra izany no voalaza fa nilazan'ny talentsekoly fa ampiakarina ho 8,3 alina ariary ny saram-pianarana isaky ny ray aman-dreny isan-taona raha toka 9,4 alina ariary izany teo aloha. Tsy nanaiky izany ireo ray aman-dreny ary nilaza fa tsy ny fanarahana tamin'ny be sy ny maro izany fanapa-kevitra izany. Olana zany ampiakarina etaly ato no doa 9,3 alina isaky ny ankizy ray fa tsy mba hoe isan-jeniny. Nefa ferme efa hita hoe sarotra dia ahoana moa zany andaona izany zay manjana fatelo mianatra ato. Ohatriny ny teo aloha 9,4 alina isan-jeniny. Tsisy fanazavana ve natao fampianarana? Tsy fanazavana zany tsy naborina fampianarana tsy fantatsy ny fampianarana tsy nisy fanazy rery manokana. Izy zany dia kôl-patakana tsy tokotoa dia nova didy-jatona hoe 9,3 alina dara volina ray aman-dreny. Zay mandoavina io kantina nefa tsisy kantina ilay ankizy na ray aman-dreny ary. Zay ilay izy hoe akorana vola foana ilay ankizy kôl-patakana tsy volana zay mahatonga mampianatra ato matampiakaratra zany le doa. Akoatra izay mbola tsy voaloha ny karama volana Jolay ho an'ireo mpampianatra FRAM eo anivon'ity sekolim-panjakana ity. Tsy mazava ny fomba fitantanana ny vola hoy ireo ray aman-dreny. Malahelo zay tompo satria ilay mpampianatra nanompo ny zanakay nandritry ny herintaona tao lasa misy tsy mandray karama FRAM manazodimy zay tompo fa mampitapitao any amin'ny lehibe any. Ankilany anitondra fanazavana ny talentsekoly fa tsy miova ary tsy misy miakatra izany ny latsakemboky ny ray aman-dreny aloha isan-taona fa mijanona ho 9,4 alina ariary toy ny teo aloha ihany. Mety noho ny tsy fifankazahoan-dresaka ho izy no nitarika ny savorovoro. Angamba tsy fiainona tsara teo amin'ny ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny mbola tsy naheno tsara ny fanazavana rehetra natao akory dia nisy olona nitarika zany nitarika an'ilay savorovoro. Ny latsakemboka an'ny ray aman-dreny ny mpianatra eto Ambodinisotry zany dia 9,4 alina ariary. Izay tena farany ambany indrindra amin'ny samy EPP rehetra satria zahay zany dia mitsinjo an'ireo ray aman-dren'ireo satria fantatra hoe farim-piainan'ny ray aman-dreny aty amin'ny toerana iva izy ireo manasa lamba mivarotra olona sahirana zany amin'ny ankapobeny ray aman-dreny aty dia efa nanapa-kevitra mihitsy zany ny membre ny FEFI nanao fivoriana manokana mihitsy izahay niarahanay dia no volavolainay ao anatin'ity taratasy ity ary no lazaina teo fa tsy miova no tazomina amin'ny 9,4 alina ariary ihany ny latsakemboka alohan'ny ray aman-dreny. Mitaky ny anesorana ity talentsekoly ity moa ireo ray aman-dren'ny mpianatra ary mitaky ny amerenana ilay talentsekoly teo aloha. Fa 3 andro taorian'ny fanatanterahana ny fanadina-mpanjakana CEPE
efa manomboka mivoaka tsikelikely ny voka-panadinana fari-piadidy mpampianarana misaina no efa namoaka izany hatramin'ny hariva teo dia imanjakandrena izy nahazo tapafana 520 faingo 430 isanjato 520 faingo 430 isanjato kosa ny tapafana tao Iakora ary 720 faingo 720 isanjato tao Andramasina efa namoaka valim-panadinana ihany koa ny tao Besalampy Manandrina ary Mandoto andrasana kosa ny fivoahan'ny valim-panadinana ho an'ny Sisco ambiny rehetra. Lafomba vaoafa tanteraka misy trangana horohorontany roa hatramin'ny 4 isan'andro eto Madagasikara saingy tsy eno ny ankamaroany ho ny teo anivon'ny Institut et Observatoire de Géophysique d'Antananarivo na ny yoga rehefa ambony ny magnitude amin'ny marge frigidaire entiny avao mafy ny fihetsehan-tany takiny horohorontany ny trangandro ho an'ny maraina iny ho ny fanazavana zavandria maefa mbola avatsara. Maraina tamin'ny 2:40 minitra no nitrangana horohorontany teto Madagasikara. Tany Bongatsara distrikta ny Faratsio afaritry Vakinakaratra no nisy ny fohibeny raha ny fanazavana azo ateny amin'ny Institut et Observatoire de Géophysique d'Antananarivo. Mahery kokoa ny heriny arahoarina amin'ireo horohorontany mitranga isan'andro satria tombanana ho 4.5 amin'ny marge frigidaire izany. Raha hoe ny atao amin'ny atsika aloha zany dia azo lazaina hoe ambony ihany satria ny naheno azy efa be maromaro fa raha hoe amin'ny akapobeany manko ny isan'andro zany zao misy séisme roa na telo dia amin'ilay tsy dia tena henotsika ilay magnitude 2 3 tsy dia tena tsy henotsika izay fa rehefa manomboka magnitude 4 izy miakatra dia iny zany efa manomboka maheno ny olona dia efa azo lazaina hoe mafy izay. Tao anatin'indray volana intelo izay no nisy horohorontany somary nanaitra ndrehetra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha ny fanazavana ihany anefa dia isan'andro no misy trangana horohorontany eto amintsika saingy tsy misy maheno sy mahatsikaritra izany anoho ny marodrefy ny ambany dia ambany. Amin'ny akapobeany roa telo efatra isan'andro fa magnitude ilay lazaintsika teo hoe magnitude ambanimbany 3 dio ohatr'izay fa izy zany tsy henotsika fa ohatran'ity tranga androany vao maraina ity zany mafimafy kokoa izy. Raha ny ambony indrindra zany zao dia efa nisy ny magnitude 5,6 tamin'ny taona raha 1.50 tany izy io raha tsy diso zay zany zao nitranga hoe ambony ny ambany indrindra misy latsaky ny magnitude 1 izy amin'ny alina zany amin'ilay hoe calme kokoa dia iny betsaka maheno azy raha magnitude ohatr'ireny fa possible ihany koa ny hoe amin'ny atandroka possible. Ny fihetsehana vato na mouvement des failles any ambany tany no tena antony mahatonga ny horohorontany raha ny fanazavana ihany. Any ambany ihany dia misy mouvement ana vato izany hoe mouvement des failles. Eto Madagasikara dia misy karazana structure maromaro fa ny azoko ambara aloha hatreto dia misy ny mouvement ana faille ohatra hoe ny any amin'ny zone alaotra any akaratra zao misy koa ny hoe zone volcanique dia tamin'ny taonjato tany aloha tany dia efa nisy ny mouvement des failles koa dia misy koa ny mouvement des volcans izany hoe mety misy zany possibilité any aorianany réactivation an'ilay volcan ohatra izay mbola andala pikaroana mantsy zahay zao izay mbola tsy afaka ny anamarina hoe izy kosa satria eo indrindra le fikaroana izay ataonay ka ireo séisme io dia amin'ny alalan'ireo mouvement any ambany tany any manao transfert izany hoe misy énergie miparitaka dia misy onde miparitaka dia iny le henon'ny olona hoe mafy na maivana na ohatry ny ahoana izay enregistré les stations ka amin'ny alalan'le station zahay no afanay mijery hoe izao ny herin'le séisme na ohatr'izao ny caractéristique ary izy no nitranga na ary fa tsy hoe zahay avy ety amin'ny yoga no créer le séisme. Amin'ny ankapobeny tsy dia misy ifandraisany loatra amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro ny fisian'ny horohorontany saingy mety misy fifandrifian-javatra ihany rehefa tonga amin'ilay fotoana mampifandray vanim-potoana roa samihafa iny.
Amararana ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity ny maresaka avy any ivelany toy ny mahazatra. Avoafonja 3 mahery no manaiky anampy ka anatevina ny tafika Ukrainiana mandritra ny ady atao amin'ny Rosia amin'izao fotoana izao. Lalàna navoaka ny parlemanta Ukrainiana ny volana May lasa teo izany. Tokira Zafindranovina, Mathieu Princy. Nanomboka nanendry ireo voafonja mba hanamaro ireo miaramila manoloana ny ady atao amin'ny Rosia ny tafika Ukraine. Natao izany mba ahafahana miaro tena araka ny tokony ho izy raha ny nambarany tafika hatrany. Manantena i Kiev fa afaka amitombona ny arivo ny isan'ireo miaramila ao an-toerana amin'ny volana ambony io. Voafonja maherin'ny 3 arivo hatreto no nanaiky ny taratasy fiantsona anatevina ny tafika any an-toerana. Azo fahafahana ireo voafonja manao sy ny fifanarahana raha manaiky sy manohy ny ady mandrapatapitra izany. Manao fifanana ara-miaramila ao amin'ny toby iray ao Ukraine ireo voafonja efa ela indrindra tao amin'ireo fonja ao Ukraine sy ireo voafonja vaovao nanaiky hiditra amin'ny tafika. Izany fanapekevitra zany dia lalàna vaovao navoaka amin'ny parlemanta Ukrainiana tamin'ny volana May lasa teo izay mikendry ny anetsika ireo miaramila fanampiny anarivony. Saingy mety aharitra volana maromaro izany dingana izany raha mifanazavana. Miaramila Ukrainiana analo no namoy ny aina nandritra izao adiny Ukraine sy Rosia izao. Niara-mifantiantoka be i Ukraine tato anatin'ny volana vitsivitsy ary maro ny toerana sy foto-drafitr'asa simba vokatra izany. Nambana tena fa hanampy ny Ukraine amin'ny lafiny rehetra i Romania mandritra ny ady izay ataon'izy ireo na dia misy ary ny tifitra bomba nukleary izay ataon'ny Rosia. Varahinao misesy aoriana izao fampalalam-baovao izao ny fandarana Global News. Arofako ny safidiko ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Purge. Ny tena kokoa sa tompo kilasy tongovavy mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rambitso indray. Veloma tompoko.